السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن يجد هاديا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات السادة والسيدات الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله يرحمكم الله. Enareu rayamandeni rahalay sy anabavy zay nahazo tawfiq avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, namela ny raharam-pivelomana nanatrika an'izao fotoam-bavaka zay noterainy Allah subhanahu wa ta'ala, zay namirisian'ny Allah subhanahu wa ta'ala, zay nandidian'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Namela raharam-piainana nanatrika ny fotoam-bavaka, hiazakazaka, mivory, miantona amin'ny toerana zay hanompoana azy, atsarovana azy, hiterana azy. Amin'izany andro lehibe izany, mampahatsiaro ny tena, mananatra ny tenako ny tena marina, ary izany dia ataoko alohan'ny hampahatsiahivako antsika tsirairay avy, ny hisalorantsika taqwa Allah, ny hiravahantsika taqwa Allah. Aoka tsika, ndao tsika hisalotra taqwa Allah. Amin'ny mangingina, salorantsika taqwa Allah hanazavatsika. Ampahibe maso, salorantsika taqwa Allah handravakatsika ary hanaronatsika. Misy mahafantatra ho salorantsika taqwa Allah, tsisy mahafantatra hisalorantsika taqwa Allah. Rehefa manao izany isika, Allahu Akbar, dia eken'Andriamanitra ireo asa zay nataotsika, asa soa zay nataotsika tety an-tany. Rehefa manao izany isika, hosokafan'Andriamanitra ny lalakizoratsika na problema toy inona mifanatrika amintsika, izy ilay tsy mivadika amin'ny teniny, efa nilaza izy hoe wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Izay manana taqwa Allah, zay miaraka amin'ny taqwa Allah, zay misalotra taqwa Allah, zay miravaka taqwa Allah, dia hosokafan'Andriamanitra ny lalany rehefa tra problema izy. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, ary homeny fahasoavana izy zay tsy arakaraka ny kadikady, tsy arakaraka ny fanapoizana. Fahasoavana zay tsy ampy izy no iandrasan'Andriamanitra n'ireo olona zay miravaka sy misalotra ny taqwa Allah. Allahu Akbar. Inona koa no tadiavintsika atsika pino rahalahy sy anabavy nareo ray aman-dreny?
Tsy hoe ny hamany problema zay sedraitsika amin'ny fiainatsika. Tsy hoe ny handray sy hahazo ny areo-ampahany betsaka amin'ny fahasoavana maro zay entin'Andriamanitra hitsapany atsika ty an-tany. Allahu akbar. Ka araka ny resantsika azy tamin'ny heriny sy talohan'izay dia ny hoe lakile malagasy manokatra andretraretra ny taqwallah. Eo ny sisa farany amenoatsika zay tsy vitatsika na izany na tsy izany anefany toy ny famelabelarantsika. Fa hoe ny fiainana ety an-tany dia misy rindran-damina napetraka Andriamanitra hizorana izany fiainana zany ary tsy miovaova. Allahu akbar. Rehefa mahafeno ny fepetra ny olona iray na pino na tsy pino dia tonga ny vokatra, tonga ny valiny. Raha feno zany ilay fepetra dia azo ilay valiny. Ny ezaka rehetra zay atao manomboka amin'ny maraina mandraparivany andro amin'ny fiainana zay hitatsika feno fiazakazana amin'ny vaninandro misy antsika zao. Olo zany miezaka mameno ny fepetra mba hahatonga ny rezultat azahoany valiny zany ezaka zany. Nambaratsika fa hoe atomoiny antsika amin'ny fanatanterahany zay sisa tavela. Iza no mameno ny banga? Allah. Amin'ny alalan'ino no ikitiatsika n'Andriamanitra mahameno an'izany banga zany? Amin'ny alalan'ino no iandrandratsika amin'Andriamanitra hamenoana an'izany banga izany? Amin'ny alalan'ny taqwa Allah. Nambaratsika ny taqwa Allah ny sisa rahatelo amintsika amin'ny zavatra tadiavina folo. Feno itsika ny voalohany, faharoa, fahatelo, ny fito sisa tavela inona? Taqwa Allah ny amenotsika azy ary ho tanteran'Andriamanitra zany fa tsy mivadika amin'ny teniny izy Andriamanitra. Amin'ny fiteny hafa taloha-tany tsika ny teny azy hoe fenotsika amin'ny alalan'ny salawato ary tsika ilatsa. E salawato io no antony tsy ahafantaran'ireo anjely ny fahasoavana azo avy amin'ny alalan'ny salawato. Satria raha telo tavela dia iny ny avoaka, raha efatra tavela dia iny ny avoaka, raha dimy dia iny ny avoaka. Izy zany afaka mameno banga petraka amin'ny anjara-toerany taqwa Allah. Ary salawato tsy vitan'olona tsy manana taqwa Allah. Salawato asa firedomana, fahatsiarovana, tempiderana vavaka ho an'ireo zay manana taqwa Allah. Satria Andriamanitra miteny mamaly avy amin'ny taqwa Allah. Ka salawato nefa ny fanalahidy lehibe anankiray zay olona mitondra azy ho sokafan'Andriamanitra zay lalana zay, ka io zany io lakile io tsy iza mandray azy. Ho toy ny famelabelarana zay fanatomboka atsika. Resaka atsika tamin'ny farany herinandro mahakasika ny hadithiny fisainana, resaka azy amin'ny ankapobeny. Allahu akbar. Hoe io saina io na sain'Andriamanitra miteny dia veo tenenin'Andriamanitra mirosoa ny roso ny verena ny verina fanazavana lava zany itsika ary tsy zany koa mipiratsika androany. Dia veo Andriamanitra ny teny azy hoe tena tiany io saina io. Ary tsika ny resaka hoe raha petraka ny fisainana sy ireo zavatra rehetra zay iazakazantsika andavanandro dia maro amin'ireny tsy afaka, maro amin'ireny zany tsy eken'izay. Tepoka kely mampahatsiaro ny tenako ary mampahatsiaro antsika firay finoana zay manatrika eto sy zay maheno an'izany teny zany akolaka na fata. Sahala amin'izany ihany koa ny mpiray tandrazanano. Efa nalefako izany teny zany ndray mandeha taloha-tany hoe ny tena probleman'ny tany andalam-pandrosoana na ireo tany aty amin'ny monde fahatelo. Maninona hoe tsika? Hafa ny zavatra kely saina, hafa ny zavatra tao. Hafa ny zavatra kely saina, hafa ny zavatra tanteraha. Tamin'izay tsika naka ohatra hoe raha jerena manao zany ny fanadiadiana na famotropotoana
fotorana amin'ny tany andalak'Androsona jiaby. Raha misy mpihavanana, misy finamana, misy fiarahamonina, misy olona nanao tsy mety zany dia manjary mandratsy ny fihavananay, manjary dia avela zany ny saina apetraka ny fifandraisana manokana iny. Hany ka rehefa mitezaina amin'ny fitezana ratsy zany tsika, miala amin'ny fitezana ireo razam-bentsika, ny amin'ny tena mahamalagasy ny malagasy tena marina. Allahu akbar. Toky fampitokisa, fahamarinana, fahasahina nisy zany. Ary raha tany fahalalana zay nisy tamin'ireo razam-bentsika no apetraka manoloana ny vazaha, niala ny fahasahina sy ny fahamarinana, toky fahavononana, tsy afaka nanao ninona fa ireo zavatra reo teo dia fahalalana manona na inona zany dia nafaka angosoary na azahoantsika fahalefaka. Verinao amin'ilay teny hoe izany zavatra resantsika zany mametsika ny famelabelarina zay efa natomboka atsika tato anatin'ity taona ity, satria somary angamba tsika tavelandroany 21 zoma 28 ao tapitra ny taona 2018. Raha resaka atsika mahakasika ny saina tamin'ny lasa dia nilaza Andriamanitra ao anatin'izay hoe izy miteny amin'ny saina nomena baiko ary saina nomena tsiny rehefa tsy manatanteraka, saina no azahoana fahasoavana. Allahu akbar. Tehiteny amintsika aho ho toy n'izay famelabelarana zay ary aty amin'ny famaranana ny famelabelarana zay niarahantsika natetran'izay iray taona zay. Amin'ny andininy zay no vakiko androany teo, vakiko tamin'ny fiandohana teo. Iny ilay andininy milaza Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny surati Ibrahim amin'ny aya 7: wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Ity andininy ity efa niresantsika teto fa tsy tanatin'ny fotoana ty. Tamin'ny taona lasa niresantsika azy dia androantsika manohy an'izay teny zay ary manapatra an'izany amin'ny famelabelarina zay niarahantsika amin'ny fanatanterahana didy taorian'ny nandraisantsika ireo zavatra zay tokony raisina aliady, zay tokony anana ny tsirairay tamin'ny enimbolana voalohany, ary ao anatin'ny fanatanterahana didy tao anatin'ny enimbolana faharoa zay faranantsika izao. Raha fehezina dia hoe zao niresantsika azy, Zagnahary ilay tsy mivadiky, ilay mefa zava-dehetra, ilay hatrizay mandrakizay, malala zava-dehetra milaza izy. La in shakartum, raha ohatra ianareo mankasitraka, mahay misaotra, manatanteraka asa mifanaraka amin'ny fahasoavana, la azidannakum, dia hampitomboiko ny fahasoavako eo aminareo. Fahasoavan'Andriamanitra ve vita amin'ny tanisasy? Resantsika tamin'izay misy andininy milaza ary fahasoavan'Andriamanitra vao maro fa tsy vitan'ny zanak'olombelona ny mitanisasy. Maro! Zay mampatonga ny olona sasany maka zay mieritreritra haka ny fahasoavana karazana hoe harena ny fahasoavana indrindra, miezaka maka ao tsy tapitra. Sahala amin'izay koa ny fahasalamana, ireo karazana fahasoavan'Andriamanitra zany tsy vita ny hitanisasy, tsy vitantsika zany mba araka ny ten'Andriamanitra anatin'ny voan'anasy. Inona toy n'ilay andiny wala in kafartum inna adhabi la shadid. Ary raha ohatra ianareo mitsipaka an'Andriamanitra, raha mikomy anareo fantaro fa ny famaizan'Andriamanitra dia mahery vaika. Tamintsika niresaka n'izany andininy zany tamin'ny taona lasa, tsy niresantsika ny tapany faharoa, ary io tapany faharoa zay mbola tsy niresantsika eo, tsy io koa no resantsika androany. Fatsika manamboatra azy ny zavatra zay firesantsika taloha iny, miaraka amin'ny famelabelarana zay efa ho fehezitsika nanomboka ramiatsika tamin'ny hera mitondra n'izay resaka zay androany. Eny amin'ny hoe ampahany voalohany zay mahakasika ny hoe raha ohatra ianareo mahay misaotra, mahay mankasitraka an'Andriamanitra dia tsy ho tapitra ampitomboin'Andriamanitra ny fahasoavanareo. Dia ny tenintsika tamin'izay fehin'izany rehetra zany dia ny hoe paradisa nataon'Andriamanitra zay misaotra. Andriamanitra zany amin'ity andininy ity efa manao defi amin'ny zavaboary jiaby indrindra ny olombelona manan'izay hoe raha ianao mankasitraka mena fahasoavana
faharoa. Makasitraka faharoa, fahasoavana fahatelo. Makasitraka fahatelo, fahasoavana mitohy izay tsy misy feta. Ary zay dikany hoe fiainana mandrakizay ampiadanana ny fiadanana mandrakizay paradisa. Valy ny fankasitrahana teto ao anatin'ny fotoana fohy satria defi io dia manototeny raha makasitraka ianao ampitomboy fahasoavana zonenao ka ao paradisa zany ianao raha mbola zao ny fampanantenan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Makasitraka an'Andriamanitra amin'izay fahasoavana nampananteny mpaminany zay dia marin'Andriamanitra tsy fotsiny ihany mandrapatonga ny hoe zay saina arakaraka ny saina tapikeo zany ny anao efa hoe hijy fiteniny fitenindreo anazy ohatrany hoe mirama tsy afaka miapitializay itsy io dia hoe eo zany mivetranao zay fiainana paradisa raha anao zany mbola afaka mankasitraka tsy maintsy amen'Andriamanitra defi hoe tsy ho fotsiny ihany ka ny tiako tenenina amintsika eto rahalahy izay ny efa andresantsika azy tamin'ny lasa. Inona moa no hevitratsika amin'ny enim-bolana faharoa amin'ny fotoana ty inona fanatanterahana. Tsika ve rahalahy izay nabavy ianareo ray aman-dreny fanandray amin'ity aya ty dia ny tanterahantsika amin'ny fiainantsika. La in shakartum la azidannakum. Ohatrany tsy mazava fanazavana. Loha hevitratsika amin'inona ao anatin'ny Qur'an masina zay milaza hoe la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Andriamanitra tsy mametraka dity raha tsy amin'izaniza raha tsy zay vita. Tsika zay mila fahasoavan'Andriamanitra reo, isantsika tsy mila fahasoavan'Andriamanitra, tsika rehetra samy vitatsika ve misaotra an'Andriamanitra ny fahasoava efa nazo sa handray le tapany faharoa amin'ilay andiny zay tsy tiatsika ho resahana androany tsika hoe raha tsy akatsatsika Andriamanitra amin'ireo fahasoavana zay efa azo zay dikany hoe raha in kafarto wala in kafarto inna adhabi lashadid. Amin'ireo fahasoavana zay efa omeko anareo raha tsy pahanareo tandremo fanloza tandremo ny sazon'Andriamanitra dia maninona mahery vaika fanontaniana verina amin'izay mety efa mazavazava ka mety efa amin'ireo fahasoavan'Andriamanitra zay efa ilomanosatsika sahala amin'ny nanangatsika ny nosy malalatsika Madagasikaratsika ty izay makataka amin'Andriamanitra andro manalina tsika ny hivahan'ny problemany handramofon'Andriamanitra azy ny fandriam-pahalema hanokafan'Andriamanitra ny harena maro zay na ngoniny ato anatin'ity nosy malalatsika ty ho an'ny mpiretan-drazana samy afaka ilomano samy ahazo anjara ao anatin'izany dia aveo ahenina hakasitraka amin'izay tsika ve fa nakasitraka amin'ireo karazana fahasoavana maro io ny amin'ny hoe ndray any ve mafanandalo amin'izay atsika hoe zao lehilahy dia nataon'Andriamanitra zay alhamdulillah Andriamanitra sa nataona vehivavy. Ianao zao vehivavy alhamdulillah Andriamanitra sa nataona vehivavy. Eny manomboka fisina dia tonga dia mizara hoe lahy na vavy tsika tsy jerany elelakela izy mbola toko manao alhamdulillah koa milahy dia ao anatin'izay amin'izay ireo karazana fahasoavana maro izay ilomanosatsika reo. Resaka tsika ny amin'ny hoe nitadiavina ne amintsika hoe tsika hipetraka olombanina olokely malio tena tsy vesatra ny hafa resaka fa samy resantsika zany dia ao anatin'izay dia hoe maninona iza miandry antsika mitena atsika miandry antsika ny fiarahamonitsika miandry antsika ny firenentsika miandry antsika ny filoantsika miandry antsika amin'ireo zavatra rehetra zay nomen'Andriamanitra anao reo zay andrasany zay karazana maratonga efatra ny teneniko amintsika teo zay dia efa nisaoranao ve ninazo reo efa nisaotra an'Andriamanitra amin'ireo ve tsika sa mitady amin'ny ampahan'ny faharoa zay hoe tandremona ambaran'Andriamanitra loatra amintsika ka ny tiako tenenina amintsika androany dia zao raha nytenenitsika fa hoe ny fiarahamonina ny firintenantsika sy ny fiarahamonina dia aveo ny filoantsika
Ary ny firenentsika te hiresaka ao androany mahakasika ny amin'ny tenatsika manokana sy ny filohantsika. Zay zao tiako resana antsika androany. Ny filana ara-pinoana rahalahy sy anavavy, filana voajanahary io, ohatran'ny hoe filantsika ny rehefa te hisotro rano, misy karazana rano zany tadiavintsika, dia rehefa miena zay dia mangetahitatsika raha ohatra tonga amin'ny tokony tadiavintsika dia manomboka mahatsapatsika hoe tsampy izy zany fa mila mangetahita dia tokony hisotro rano. No anao zany dia tokony hinana sakafo. Dia sahala amin'izay koa ny fisaina, misy zavatra tokony omena azy. Inona ny sakafo ny saina? So dia mba miakatra atsika rehetra. Tsy manaikitsika isanandro isanandro. Ny ankizy kosa mba afaka androany satria ankizy ny matetika resantsika anatodiantsika ny resakatsika. Ankizy kosa mba afaka. Ankizy raha mandeha mianto dia hoe aiza dia goûté satria fantatra fa hoe ny saina hiasany andray sakafony dia nefa ny atoko zany tokony kiboko tokony mba mandray ninazy ny anjara. Fa iraisantsika amin'ireo ankizy ireo na atsika avahantsika ireo ankizy ireo ho an'olo lehibe tanora, fahafantarantsika azy ve ny sakafo mentsika, ny fisainatsika izay izy no hipetrarany baiko, izay izy no hipetrarany fandrarana, izay izy no men'Andriamanitra valisoa, izay izy no hanomezan'Andriamanitra loza sy valifaty. Fahitantsika azy ve ny sakafo mentsika azy mitovy amin'ny sakafo mentsika ny bokokozatra sy ny kibo mitovy ve? Ka miakatra atsika sa tsy miakatra? Subhanallah. Kakitsika reto zany na dia mitenatsika atsika fa miakatra ka ahoana zany ny amin'ny hafa. Allahu akbar. Andriamanitra be fiaretana sady miteo fatraka ny olombelona. Ka te hiantso antsika ao rahalahy sy anavavy ny sakafon'ny fisainana, indrindra ny amin'ny lafiny maha ara-pinoana, satria rehefa misakafo ndraindraindra hoe tonga dia naomby ara maimanafa ahoana ny tokony fanatanterahana n'ilay fankatoavana eto. Ohatra ny raisitsika tamin'izay hoe tsika ve matory fotsiny misalasala tsika maraka amin'ny fahatelo sy fahaefatra dia ahoana marina moa ny ataoko rehefa ohatry amin'ny sojoto sady da faharoa zao misalasala fahatelo zao sa fahaefatra napetraka teo tsisy valiny iny dia hoe veloma tsisy valy, veloma raha tsisy valy nanaovantsika azy lasa. Dia mentsika teto amin'ny fiteny resantsika azy tsika aveto hoe tsy azo ekena amin'ny tanora pily, fa ny tena tsy azo ekena ny hoe manomana izy ho an'ny fiainany enimpolo taona fitopolo taona mianatra ireo zavatra izay entina manapitra izany fiainana zany, dia aveo manao tsinotsinona na tsy miraharaha tanteraka ny hoe fiainana ny ankoatra sy ny hoe hanavahany ny azo atao sy ny tsy azo atao, satria samy sakafo ny fisainana reo fa tokony avahy. Eny resantsika tao anatin'izay hoe azavadika ilay resaka, tsy hoe avelao ny esaka zay taotsika fa mbola no mariritsika fa hoe ianao mpiny raha mianatra ny fiainana zay azaho fahalalana, zay azahoan'ny karaza zanak'olombelona, fahasoavana, fiadanana, fandriam-pahalemana, fivoarana sy ireo rehetra zay miverina ho tombony amin'ny zavaboary raha ataonao an'Andriamanitra zany fianarana zany na filera ino na filera ino dia maninona hanomezan'Andriamanitra anao fahasoavana. Ka azavadika ilay resaka. Fa ny tena tiako tsindrina eto ny amin'ny ampahany faharoa, ahoana moa ny hahafanompoana ny asa fianaranao informatiky, ny salaza tsy nataonao ary rehefa diso anao dia velanao ny fianarana mamaky roany aza tsy hay dia hoe antsonanao mba hianatra anazy hoe tsy manam-potoana sady mba tokony aorianandreny dia zay vao lasa fanompoana ny ao ambadika. So dia aorian'ny fahafantarana ny lalàna mamendreky zavatra reny vao lasa hoe satria apetraka ao amin'izay tokony ho izy dia fanompoana ny fandraisana ho azy.
andininy zay novakiko tamintsika teo Zahary milaza amintsika hoe la iny sakara tonga raha ohatra ianareo nakasika la asikanao mampitomboy kifafa teny ao voalohany teo sotan'Andriamanitra atsika amin'ny fireny malalatsika nataontsika lehilahy nataontsika malagasy nataontsika amin'ny fireny malalatsika sy ireo karazana fahasoavana maro zay nomenitsika malalaka manompo an'Andriamanitra fahasoavana aketo tena marina ny hoe olona anankiray misafidy finoana azy tiny izy dia aveo izy manompo an'Andriamanitra malalaka fahasoavana lehibe zany sa tsy fahasoavana lehibe tena fahasoavana lehibe zany ka mila isaorantsika an'Andriamanitra zany ao anatin'izay rehefa mila manompo amin'izay ko dia hoe misy toerana anompona an'Andriamanitra amin'ny fanompona zay tadiavin'Andriamanitra fahasoavana izy ao anatin'izay efa nisotra an'Andriamanitra ve tsika nanapa-kevitra ohatra ny nahy tamindray mandeha tamin'ny taona lasa teneniko izy tamin'ny olombanona antsika rehefa nanazava ny miresadresaka mahakasika ny fanabeazana ara-pinoana silamo amin'ny fanarahana iraisam-pirenena zay mahakasika ny zon'olombelona iny dia zonao tsara ny vorovory manompo an'Andriamanitra zonao zany ara-dalàna ary malalaka tsisy niza afaka manaka an'izany dia tao anatin'izay tsika resaka ny hoe enao miteny hoe tianao mitandrazana koa nefa enao tonga dia manary notoenan-dalana eny manary manao zavatra tsy mety eny amin'ny toerana zay tokony ifamezivezen'olo eny satria miresaka mahakasika ny finoana taloha efa ray volana lasa tany niteny aho nampitodika teny amin'ireo namana zay hoe satria ianareo reo tsika sasany mitady fahalalana sasany mitady harena dia ao anatinareo zay mitady harenareo sasany zany mahita ny pourcentage tadiaviny mety 60-70-80 zay mahita 100% tomboin'Andriamanitra desance mahita 60 ampiakarin'Andriamanitra 100% fitadiavana zay hita dia mitentsika hoe tandremo fa azadino ny mombanao sy raha ara-pinoana zay miaraka aminao zay desatsika sahala amin'izay ihany ko zay manakatra fitadiavana zay sady namitady jiaby ny fietrezako azy fahitako azy samy mitady samy mahita ny famitady ka ataovy ny fanombohana apetrao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'inona tako Allah ny anaovana atao arikoly anakenana amin'Andriamanitra sy sanavela fa efa nampianarako salama atoetsika hiosoatsika ao lambidina rehefa misy olona tonga mitady zavatra aminy dia niteny izy hoe tonga soenao ilay mitondra ny vatsiny eny mitondra entako na mitondra ny vatsiko ho any akoatra satria raha zaho tsy mahatondra azy makany raha anao fe manambola vitanao mitondra azy makany amin'ny fiainany akoatra vitanao amin'ny fampianarana finoana silamo misy fomba fanavanao transfert azy makany akoatra renao manana ianao efa nahitiko ohatra ny aty zao misy mpianatra sasatsasa misy mpianatra sasatsasa manana problème misy difficulté amin'ny écolage na amin'ny fitaovana dia ate iny vahanao amin'ny ampanjevahanao io dia Andriamanitra ohatra hoe efa transferinao any amin'Andriamanitra any akoatra azovavanao azy any akoatra ampianarina biby ray amantsika zany ary miaina ny mam'izay olambidina amin'ny fanatanterahana zay mampatonga tsika mahay fa hoe tsy misy olona malala tanana sady tia hitadiavan'olo zavatra mihoatra ny imamitsika ro satria fantareo tsara mihitsy raha misy zavatra roa mamolida ihany satria miaina reo ohatran'ny feny atsika alay izy talana tsy zavatra atao amin'ny tanàna dia lasa izy nandeha tady vola nandeha nitrosa izy nandeha nitrosa tamin'ny lala izy tody olona mpanaradiazy anankiray koa kota volony vahoana anao ty tsy sakafo aminay any fanena mimamo izy dia zavatra avy nitrosainy imamo iny mitody any olo mpianany koa izy dia ao tia mba mano problème anao trosa nitrosainao any hamano problème ety an-tany atsika zao zay dia hoe aizany aloha zaho mijery azy raha jerena fiainana famakina ara-pinoana zao mijerena an'izay dia imamo teny hoe za eto tsy nanambola nandeha aleko zao dia hitrosa mba hisakafana ny vady aman-drany dia nandeha amin'izay tody amin'ny lalana any any akoatra
Sakafo anekona sa iaza nitrosanao misy trosanao kamarany mamy de leo ty trosako ty tonga de nafampaimany anay anekona fa leo amizao koa le vitanay mety fa katry no samihafa ka engany tsika ataony Allah subhanahu wa ta'ala anisany ireo olo mihay miteny maro samihafa ary manaraka tsara fey miteny tsika rehetrarehetra andeo tsika rahalahy isanavavy anareo ray aman-dreny hankasitraka an'Andriamanitra amin'ny nanaovany antsika opino manana fitireharehatsika zay opinotsika avy eo manana toerana atsika ivavahantsika ireharehatsika fotoana ny fanatanterahana indray hita zao rahalahy isanavavy ka ireto zavatra atsika reto firene malalatsika ty toerana fivavahantsika reto ireo rehetra zay miaraka amintsika reo tsy tsika tsony amin'ny manaraka atsika heriny androany miresaka mahakasika ny lohahevitra zay resantsika amin'ny somafarany tamin'ny 2017 iza matadidy azy zay matadidy azy matadidy azy tsy matadidy azy amin'io zany izy mitadidy azy sady amin'io izy momana ito mahany sakefa alohabolany أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.